tsy hamindra aretina fa hamindra fitahiana. Izany no niantson'Andriamanitra antsika androany ry havana ry ampahafantarina antsika amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Misy zavatra andrasan'Andriamanitra amiko sy aminao isaky ny andro tsiraray izay omeny anao, ary androany manoloana an'izao zava-misy eo amin'ny firenena sy manerana an'izao tontolo izao dia izao: tsy hamindra aretina no niantson'Andriamanitra sy anao fa hamindra kosa zavatra hafa. Dia fitahiana izany. Raiso ny Fanahy Masina. Misy antony havelomantsika tokoa ry havana isan'andro kanefa tsika indraindray dia tsy mahatsiaro tsy mieritreritra akory hoe inona moa ny antony havelomako androany. Nanome anao fanomezan-dehibe Andriamanitra fa mba eritreritra tsara fa raha io rivotra, io masoandro, io fahasalamana, ny rano sotroinao izay omenao Andriamanitra anao io androany io raha mba sanatria moa ka hoe tsy maintsy alohanao voly zany, dia mba eritrerety hoe firifiry ny olona ho faty noho ny tsy fananany an'izany. Fa nomen'Andriamanitra maimaimpona ary tsy miangatra fa ho an'ny olona rehetra izany. Hoy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Mateo 4:9 ny tapany B, ny anaran'i Jesosy: fa fantatra ny rainareo izay tokony ho anareo raha tsy mbola mangataka amin'ny asa ianareo. Amen. Iveriko angamba ry havana fa tsy mbola nisy olontsika ny fo maraina na dia iray aza androany ka mivavaka na nitalao fatratra tamin'Andriamanitra mba omeny rivotra, omeny masoandro, hoe raha tsy izany dia sepotra maty teto tsika menakavy. Kanefa mba firifiry tamintsika moa na insoatra azy noho izany. Tsaroako tsara indray andro nisy krizina carburant naharitra efa ho herinandro maromaro teto a Frantsa tamin'izay. Dia nandalo teo amin'ny meuble anankiray izay fandehanako miasa isan'andro dia takona daholo, tsy misy idirana intsony na ny varavarana na ny lalatsara na ny ascenseur ao anatin'izany immeuble izany. Dia tsy naharitra fa nanontany an'le olona satria feno carton zany, carton be dia be mihitsy nibahana teo amin'ireo lalana ireo. Inona ho tompoko ny dikan'ireto atao inona daholo reto zavatra reto? Dia ozy izy hoe commande ozy izy an'le rangahato amin'ity appartement ity ireo, satria tsy miasa intsony ny avokafiny fa tsy maintsy mila oxygène ary mila an'ireo fanafody ireo izy fa raha vao tsy manao an'ireo fotsiny izy ao anatin'ny andro anankiray dia maty. Dia satria fantatrao ozy izy fa misy krizina carburant amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy nanao commande be dia be be izy satria tsy fantatra na oroviana izany na oroviana vao tapitra ny krizy ka ho sahirana izy. Dia nampian'le rangaha tamin'izay fotoana izay manao hoe mahagaga ny etokotrany eo izy fa vola tsy toko tsy firohana vao mahavidy ny rivotra iainan'ny olona raha tena atao tokoa ho vidim-boly izany. Teo ary havana vao tonga saina hoe izany efa dia nomen'Andriamanitra an'izany maimaimpona. Teo avy tonga saina hoe izany efa tsy nanisy lanjany akory an'izany fanomezana nataon'Andriamanitra tamiko izany maimaimpona. Tsareo kokoa indray andro narary ty zanako, narary be mihitsy izy, namay be tsy nentiny janona tsy nentiny hafana nandritra ny efa ho 2 andro 3 andro. Amin'ny alina izy tena namay be tamin'izay indray andro izay dia tsy natory ahako tamin'ny nandritra n'iny alina iny fa nivavaka. Tena natavatra mafy ary nivavaka ary dia nandroaka dia voly ary dia nametra tanana tamin'ilay zanako mandra-parain'ny andro tsy namelako. Jesosy eo, tsy avelako ianao raha tsy manasitrana amin'ity zanako ity. Tena nahafaly tokoa fa tena sitrana ilay zaza. Fa izao ny zavatra nampametra-panontaniana hoe andray ty fitiavako an'ity zanako ity tsy natsiary tena akory hoe reraka nandritra ny alina ny vavaka ny taraina ho an'ity zanako ity. Tena nahagaga ny fitiavako an'io zanako io ary tsoriko aminao fa tamin'izay fotoana izay tena niteny mihitsy hoe Jesosy eo, raha izay fitiavana kely ny ananako an'izay zanako izay fotsiny, ilay zaza mbola tsy miteny, zaza mbola tsy mahalala ny anarako akory, tena ampy Jesosy raha ohatra ka ohatran'izay fitiavako izay fotsiny ary mba fitiavanao tena ampy hoe efa ohatra izany ny fitiavana ny zanaka. Tsy manantena ninina amin'io zaza io raha sitrany eto ity izao dia ho zao na ho zao. Tena tamin'ny foko rehetra ny fafahako anazy. Ohatran'izany koa ny fitiavan'Andriamanitra antsika ry havana. Mihoatra lavitra noho izany no fitiavan'Andriamanitra azy ianao. Ao amin'ny Romanina 5:5 dia miteny hoe fa Andriamanitra mampiseho fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mbola tsy nalalan'i Jesosy akory zasy ianao ry havana dia maty teo amin'ny hazo fijaliana izy hoe le mpanompoka izay fantatro fa any izy any fa hamonjy azy mba tsy handehanany any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Izany nahafatesany Jesosy.
aoko tsaroantsika mandrakariva fa tsy misy tombontsoa an' Jesosy raha voavonjy anie zasy ianao hoe tsy hoe misy tombontsoa an'Andriamanitra hoe sitrany io mba mitombo ny olona nandrotsaka rakitra any am-piangonana sanatria izany tsy nitady valym-pity amiko na valym-pity aminao vola mankarena koa ny Andriamanitra na zavatra hafa fa matoa izy namonjy antsika teo amin'ny azo fijaliana satria tiany zasy ianao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izany ny fanomezan'Andriamanitra izany araka ny teniko teny amin'ny voalohany tany hoe misy mba zavatra takian'Andriamanitra amintsika kosa noho izany fanomezana ataon'Andriamanitra amintsika isan'andro vao mifo maraina izany ka na ny lora ny ainy teo amin'ny azo fijaliana dia izao ny mba ny lorantsika ny aintsika sy ny tenantsika koa ho an'Andriamanitra isaky ny vao maraina vao mifo anao dia teneny foana Jesosy hoe mideranao mankasitraka anao mankalaza anao noho ny fitiavanao naseho anao sy ny fitahianao manolo tena ho anao a Jesosy fa ianao ny tompoko sy mpamonjiko fa tsy avela koraraka ny tany ny famonjena vitanao ahy teo amin'ny azo fijaliana. Ary farany ry havana dia izao tsy ianao rery ihany tsy izaho rery ihany ny tian'Andriamanitra ho vonjena fa mba tian'Andriamanitra koa mba hamonjy ny hafa ianao ny rahana manana didy ianao mba hamonjy ny hafa koa ry havana mba hitondra fitahiana ho an'ny hafa koa raha misy olona marary anankiray izao ka hoe namindra aretina tamin'ny olon-kafa izy tsy hoe namindrany an'iny aretina iny tamin'ilay olon-kafa dia nanjary tsy nanana an'ilay aretina tsony izy fa mbola ao aminy ihany ny aretina fa izy efa namindra tamin'ny olona hafa mba ohatran'izany koa io famonjena io ry havana raha namindra famonjena tamin'ny hafa ianao tsy midika izany hoe niala ny famonjena tao anatinao dia tsy nanana tsony ianao fa ny famonjena nafindranao tany amin'ny olon-kafa ry havana dia mbola midika izany fa mbola ao anatinao foana ny famonjena nomen'Andriamanitra anao. Raiso ny Fanahy Masina androany raha izy ny ekinanao ry havana dia havita betsaka amin'izany asan'Andriamanitra asan'ny Fanahy Masina izany ianao hoy ny ao amin'ny Lioka 5:20 ka ny 4. Iza moa aminareo izay manana ondry 100 ka very ny anankiray tsy mandao ny 7:70 izy any anefitra ka mandeha mitady ilay very mandra-pahitan'izany ary rehefa hitany iny dia ataony eo an-tsoriny ka dia faly izy. Dia ohatr'izany koa ozy ny ten'Andriamanitra misy fifaliana lehibe toy izany any an-danitra ho an'ny mpanota anankiray izay mibebaka. Izany no itenenan'ny tenin'Andriamanitra antsika androany mba aiza ny adidinao nomena maimaimpony ianao mba inona no nataonao an'ny hafa koa ry havana fa misy fifaliana lehibe any an-danitra any ho an'ny mpanota ray izay mibebaka raisy ny andraikitrao fa misy zavatra andrasan'i Jesosy aminao dia ny hamindra fitahiana ho an'ny hafa. Voninahitra anie dia ho an'Andriamanitra irery ihany.